Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fivelina lehibe indray rasana babalala no erina amintsika amin'izao fotoana izao. Falibeny tena komena aminao eto androany ary manonona ny fiadanana tompo mba amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary fantaro fa misy raha ilan'ny tompo anao. Tsy tonga fotsiny eto ianao androany fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary dia tonga soa dia maharitatra amin'ny farany ihany koa. Ety am-panomboana moa dia efa miteny anareo sady aloha mbola tsy mifampiarahaba akory dia miteny anareo efa tadotapaka sady ny fandarana. Tadotapaka sady ny fandarana filazana to dia alefako haingana be aloha mialohan'ny fampiarahabantsika. Efa misy signal tadotapaka sady ety amiko mety ho tapaka ty fandarantsika ity. Tsy mahagaga io fa isaky ny anao hetsika ngezangezitsika dia misy foana io sakatsakana ataon'ny devoly io. Tsy maninona nefa zany fa mialohan'ny anaovana zavatra izy manao sakatsakana fa tsy afaka manakana izy, tsy afaka manakana hatramin'ny farany izy. Voalohany indrindra zany tiako tenareo manomboka amin'ny sabata zao tsika anao seminaire izay mitondra ny lohateny hoe iainako ny Pasika. Alleluia. Iainako ny Pasika. Manomboka ny sabata zany tsika mandrapatonga any amin'ny sabata heriny dia resaka Pasika fotsiny resantsika, ny hitrasentsika ny zavatra nalehan'i Jesosy taloha amin'ny Pasika sy nandritra amin'ny Pasika sy tao Getsemane sy ny rehetrarehetra. Iainantsika mandritra ny herinandro. Azadiny fa manomboka amin'ny sabata zao hiditra amin'izay tsika seminaire iainako ny Pasika. Ny alahady tsika misy fandarana. Isan'andro tsika tsisy rehefa alahady fa amin'ity tsika misy fandarana amin'ny 7 alina
taka ny mazatra vavaka fiambenana ny lahady. Sabatsika toriteny momba ny Paska. Lahady, latsinainy, talata, alarobia, kamisy misy vavaka fiambenana foana. Ny zoma koa misy vavaka fiambenana sady fankalazana ny Paska amin'ny 22 zany io ny fandraisana fanasany tompo ny fotoam-bavaky ny Paska dia ohatrehantsika atao anaty zoma na nareo tonga aty tokantrano. Fa ny vavaka fiambenana kosa amin'ny 9 ora, amin'ny 9 sasany mety amin'ny 10 dia manomboka misy vavaka fiambenana ihany tsika, fa tsy eto amin'ity toerana ity fa ao amin'ny efitra ilana miaraka amin'ny olona rehetra izay efa avy aty anatanteraka akalaza hitandrina ny Paska izay hiaraka aminay. Zao teteny aminao hoe zava-dehibe, tena ngeza dia ngeza, zava-dehibe indrindra izany fankalazana ny Paska izany, fitandremana ny Paska ka tongava. Na ianareo tonga aty aminay raha eto France sy eto Europa, satria misy ny avy any Allemagne ho avy eto, mety ho avy ny avy any Suisse, afaka tonga nareo fa miteny aminay kosa nareo hatramin'ny zoma ho avy zao ny fisoratana anarana. Amin'ny zoma zany nareo hatramin'ny zoma miteny aminay zay ho avy olona firy. Raha tsy tonga kosa nareo tsy maninona ihany koa nefa fa afaka manaraka ao anaty zoma ianareo. Dia manana mampidira zoma dia ao anaty zoma tsika no hiaraka hitandrina ny Paska. Alleloia. Zay ny filazana. Manomboka amin'ny sabata ho avy zao zany seminaire iainako ny Paska. Alleloia. Iainantsika io zavatra rehetra ny ainan'i Jesosy io. Dia ho tahiny tompany antsika. Ho anareo rehetra izay andeha ho avy aty dia tsy maintsy ampidirina anatina groupe Paska 2024 ianareo anatin'ny groupe Messenger ahafahantsika milancer ny Zoom ao, satria izay rehetra ho avy aty nanatrika amin'ny Paska amin'ny zoma alina dia mila miteny aminay raha te hanatrika ny fotoam-bavaka sy ny fandraisana fanasany tompo ny Paska. Fotoam-bavaka sy fandraisana fanasany tompo ny alohan'ny vavaka fiambenana amin'ny zoma ho avy zao, amin'ny zoma Paska. Tsy amin'ny zoma ho avy zao fa amin'ny heriny. Fa amin'ny zoma ho avy zao kosa no fara-pisoratana anarana fitenenana aminay izay rehetra ho avy amin'ny Paska 22 mars. Ny tompontsika rehetra rehefa ampiarahaba amin'izay tsika rehefa tsy tapaka ohatry io, mety tsy tapaka ohatry io fa raha sanatria tapaka moa dia tapaka dia tsy malahelo amin'izany tsika. Ny toriteny omaly ihany no averintsika androany. Ny tompo tiana Rakotarizaka, tiana Rakotarizaka ny hitra voalohany dia dao mihina tsodrano. Tiana Rakotarizaka Isaia 7:30 ny tsodrano mihinanao androany. Tiana Rakotarizaka miaraka amin'ny any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, Madagasikara, ny Oman. Tahiny Jesosy tiana Rakotarizaka. Isaia 37:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zao no famantarana ho anao kosa. Hihinana ny maniry ho azy ianao amin'ity taona ity, ary amin'ny taona manaraka dia ny kolokolony izany. Fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo ka mitsinja ary manaova tany voaloboka ka mihinana izay vokatra eo. Ary sisa amin'ny tananak'i Jakoba dia mbola maka lalandala koa sady hisondrotra hamoa. Alleluia. Amen. Ny tena tiana lazaina amin'izany, tiana Rakotarizaka dia tsotra ihany. Tsy hisy aminao zany, tsy anakohanina zany. Hisy hohanina foana. Amin'ity taona ity hihinana ny maniry ho azy. Manaraka hoe asoronao ny maniry ho azy. Aoriana an'iny misy kolokolony maniry indray, iny ilay kolokolony. Tsara koa iny dia avy eo amin'izay ianao mamafy dia hihinana, manaova tany voaloboka dia mihinana. Alleloia. Ho tahiny tompany ianao. Fitahiana be zany teny zany tiana Rakotarizaka. Tiana Rakotarizaka eto France moa iny Rozmine France, firenena Rakoto France. Tahiny Jesosy tojo Allemagne, Lantina, Boutnavant, Liban, Marina Tiana, Canada, Irena Miarnena, France, Azaska Patitsi, France, Tsiry Amboaramiel, France, Asany Apôstôly, Madagasikara, Sondran'olo Sorga, Koweït, Aingodelina Andrinasolo, France, Angèle Pagès, France, Razana Monique, Koweït, Koda Léonie, Arabie Saoudite, Miliana Andriamalala, Madagasikara, Mario Angela, Oman, Artisanat de Madagascar, France, Zamina Camarade de Jesosy, France, Angolina Rodriguez, Arabie Saoudite, Mario Lali, Koweït, Marie-Jo, États-Unis, Toudraousso, France, Antalina Marichalina, Madagascar, Erika Rak, France, Boutsilda, Koweït, Tonga Sosoameva, France, Adjatomona, Allemagne, Jesosy Noerko, Koweït, Tonga Soa, Fabulazana Kadaba, Koweït, Mapiona, France, Tahiny Jesosy ihany koa, ity Roli Anisy, Allemagne, Kadaka, France,
roa Kristina Koety, razana zo Sylvie Fantenito, Antoine France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tonga soa ihany koa halleluia, amen napeo izy irana mpampitendrina kotoary zaka tsy sisolana tahiny tompo bery sava Koety, halleluia, faly be de faly be de faly be mahita anareo faly be de faly be de faly be araka aminareo indray tapaka tampoka mifandalantsika maly tena nahavarina nahatapaka azo maly eritretinareo vao za keto micommande an'io écran io fa omaly ohatrany hoe misy olona hafa, ohatrany hoe misy mipirate ty compte ty de misy olona hafa mampiasa souris mandefa manetsika an'io écran io tonga de nanapaka ary tonga de supprimer le izy eo mahavaliana ohatry za zany micommande zavatra de tsy ino no miazo zavatra misy tanan'olona hafa ohatrany hoe misy compte ohatrany hoe misy mipirate ny compte mahavariana io tsy mahagaga atsika io zao foana notadidinareo isaky ny misy hetsika ho ataotsika de tsy maintsy misy foana fanakatsakany nataony devolo tamin'ny farany teo tsika nisy fifadikanina de mahavariana mialohan'ilay sabata rovantsika fifadikanina sabata silady fifadikanina ina ozy nareo no tranga ny zoma misy problème na courant ato antranonay lasa misy hoe ny jiro sy ny prise sy ny interrupteur sy ny courant rehetra ny ambony mandeha fa ny ato ambany rehetra tsy mandeha ny prise rehetrarehetra tsy mandeha de lasa tonga hatramin'izany rehefa tinaka électricien ahoana tefa tena misy problème misy tena fil tena nanambanina anatin'ny rindrina any misy tena misy problème fa tena ohatrany hoe mila ravaina mihitsy ve ty trantsy mila goana ny rindrina za misy zavatra tena mila atao tanteraka mihitsy ozy hoe alao lamy aloha le lamy aloha zay hivavaka de mitedavana astuce kely de sotomana courant avany ambony de vita ny fifadikanina aiza zao maninona ka tapaka tso zao ny fandalana ka tapaka tso ny connexion atsika tsy tapaka tso ny inde tao anaty fifadikanina tsy tapaka taorina fifadikanina tsy tapaka de misy zavatra ohatry zay foana raha mandinika de misy an'io foana zao tsika anao ny séminaire manomboka amin'ny herin'ny zoma amin'ny herin'ny zabata de io fa ny zavatra teneniko anao fosiny hoe raha zavatra ny mpandrafitra ry havana tsy mively fantsika mibiloka amin'ny marito zany fantsika mibiloka hoe de hovelesina marito mahitsy ihany no hovelesina amin'ny marito ny devoly le marito tsika io fantsika mezaka mijoro entina ampahirizana anao am'izany hoe mba fahavalony devoly akaiky ihany ty fandarany ty ary de tena tsy mitsahatra izy manelingelona sy manakatsaka fa ny tompony teny farany de Jehovah Andriamanitra Jesosy ny tompony teny farany ny sakana misy fa Andriamanitra koa miasa alleluia ka de mahereza de matanjah de tahiny tompontsika rehetrarehetra fa tsy mahakivy atsika akory zany tahiny tompo nabavy mami Koety Lovelitina France tonga soa tahiny tompo eme manambotso Jonathan Allemagne eme manambotso France tonga soa daholo isika rehetrarehetra ianareo zay ho avy aty ka na efa niteny teo amin'ny fandarina teo ho avy na ohatry zany de ilaina ianareo mandefa message MP amiko zao nareo de afaka mandefa hatramin'ny zoma ho avy zao ny fisoratana anarina ho an'izay ho aty hatramo satria tsy maintsy mba ho makomanina kely ny fandehanareo aty ny zoma rehefa fantatra daholo ny nareo le ho avy ka ho anareo zay tsy mandeha tomobile fa mandeha transport de ho atoro anareo misy fotoana misy point de départ zany amin'ny gare de l'Est ao daholo nareo mirongorongo ao miara-miainga mety anaty wagon anankiray nareo rehetra de tsy elainy nareo raha ohatra manana navigo ianao petraka ao Paris sy ny manodidina tsy mandofre zany ianao magaty satria mandeha train any Provins ianao de ao Provins nareo no raisinay tsy nainay mivady amin'ny tomobile mahatonga le izy tsy maintsy miara-mivory nareo tsy afaka mivezivezy indroa amin'ny zoma io any Provins satria 45 km miala ny trano io indray mandeha makany any zay mivady miara mitondra tobily de miara mitondra miverina zay makaty de zay taraiky any zany de tsy maintsy mandeha amin'le train makatia 3 ka zay train makatia 3 zay de miala eo amin'ny atao hoe garany Romilly sur Seine nareo de eo nareo no alaina misy maky eo am'izay nareo raha somary taratara satria eo mba 8 km miala ny trano zay tahiny Jesosy daholo milohan'ny zavatra eny andalo tsika hivavaka hametraka ny fotoana tsika ampiratana an'Andriamanitra
ndaopandrosikela raha tsika tojo ivavaka amerika fitopiratan'andriamanitra topy latojo anao ny fitenenana. Tainjesosy pastera dia tainjesosy kotsika rehetrarehetra tonga somatsara eto amin'ny vavaka fiembenana dia vavaka aritsika. Jesosy malalo sotra petsaka anao Jesosy era-po eran-tsaina. Jesosy faly anay fo manona ny anaranao dia faly Jesosy ny fonay satria manana fifandraisana aminao indray, iresadresaka aminao indray, anokana fotoana ho anao indray, eno zay teneninao indray amin'ity alina mangina ty. Jesosy raisina eo fahasoavana izany mbola afaka mihaino ny teninao zany, mbola afanay manompo anao, mbola afanay manomana ny mandrakizay. Jesosy fahasoavana izany tena misaotra Jesosy, tena ravoravo ny fonay Jesosy, mbola manana ny sofandarana vavaka fiembenana zao. Akingo feno am-pelatananao fotoana Jesosy, egnanenao ny asa feno eto, ny anjelonao masina ny fanainao masina no ombanay eto, ny ranao masina Jesosy tena hoe angatahako ikorina amin'ny connexion, ikorina amin'ny fandarana, ikorina amin'ny telefonana tsirairay avy, ikorina amin'ny connexion, egnane mba tsy ho tapaka ny fandarana fa mba andeha hatramin'ny farany Jesosy. Ny herinao masina ny asa eto, ny herinao mahery le tana maherinao nanafahanao ny zanak'Israely tany a Ezipta ny asa eto. Tena hoe ianao ny asa Jesosy, milanao anay, mangetahetanao anay, izay niny antony ivoriana eto Jesosy, mangetaeta ny fanatrehanao, manatre feno eto Jesosy. Dia tena hoe mamindrafo aminay tsirairay avy ianao dia reson indray anay androany, ampianaro indray, anaro indray, halleloia. Tena hoe izany ny ilainay Jesosy, ahafahanay manamboatra foana ny ara-pananay isan'andro isan'andro Jesosy malalo. Dia za mitondra mbavaka ho an'izay olona mety hoe ny andalana Jesosy, dia ianao ny tantana ivimbina, ianao ny atonga saina anazy raha mety misy olona matory varimbariana, ianao ny anaitra ny rendry, foazo amin'ny fanainao masina ao anatin'ny torimasony ao izy, foazo amin'ny fanainao masina Jesosy mba ahafahana manaraka n'izao fandarana izao Jesosy. Izay mety mbola manao asa na ohatr'izany ny andalana na rehetrarehetra dia ianao ny anampy anazy mba ho tonga somatsara eto dia hiaraka aminay eto aheno ny teninao dia tedreo ny lelan'ny mpanomponao zay ho ampiasanao eto Jesosy, na mitory-teny na mivavaka firenena sy rehetrarehetra ny hira sy rehetra dia akasika ny fona indray. Dia misaotra Jesosy eo, voninahitra dia ho anao, fisandrahatana dia ho anao, tena tiana ianao Jesosy. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra any rahalahy tontsika tanatin'izay vavaka mamy izay noentiny teto izay androany. Andriamanitra manakaiky fahasoavana any amaly fitianao, mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany rahalahy tojo, mankasitraka indrindra. Eno hira aritsika, halleluia, eno hira raitsika dia ao anatin'ny terity raha misy aminareo manana fijona vavolombelona afaka ho tantaraina fahasoavan'Andriamanitra ny seto amin'ny fiainanareo dia anatin'ny terity nareo afaka mandefa an'izay. Izaho mbola tsy narabaiko. Kodaleoni efa narabaiko, Tsirambaramila efa narabaiko. Mankasitraka lalatojo Andriamanitra manakaiky fahasoavana amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Doa reno hira anankiray tsika. Ny any izy vavolombelona avy dia izao tamin'ny maraina nisy fahasoavan'Andriamanitra an'izao. Rehefa andeha hianatra ny zanako lehilahy matoa dia constipé izy rehefa nandeha tao amin'ny toilette tao. Tena constipé dia tena tsy navita mihitsy izy tao amin'ny WC tao. Dia nidiny izy dia rehefa andeha hianatra tsy navita an'izay tokony nataony izany izy. Dia tsy mahazo ainany ianao, atao heverina hiakatritsika. Nanakatra tany amin'ny toilette fa alohan'ny hiditra tao dia nametrahako tany izy Jesosy tahivita izanako ty. Ny rano hoe korinany anatin'ny tsinainy ity zaza ity dia mavita ny besoin ny tokony ataony ity zaza ity andeha hianatra mba maivana. Nametrahako tanana, netiko ambavaka. Lasa amin'izay izy niditra tao. Vao mipetraka tao dia reko izany fa nandeha somatsara, navita ny besoin ny somatsara izy. Halleluia. Voninahitro n'Andriamanitra, na inona ny atsotsika an'Andriamanitra hatramin'ny tsinain-janakitsika, ny rahan'i Jesosy io mahery. Halleluia. Dia nilamo, dia lasa izy ny andehanatra dia nilamo manafinaritra ny journée. Tahiny tompontsika rehetrarehetra izay rena inona ary ny ianao soraty eo dia alefantsika ary ny hira aoriana ny hira ny famakiana fijona vavolombelona. Tahin'i Jesosy menofinaritra ataontsika rehetrarehetra.
Halleluja, tsara be le hira. Sotra ny mpira sy ny mpandefa-panira. Halleluja. Makasitraka indrindra nareo ihany koa makafy. Halleluja. Eny tokotetsika rehefa fanjaloa ary sika eno fijona vavolombelona nareo e. Halleluja. Ozy zandry aina hoe voninahitry n'Andriamanitra fa tena namorainy izy taratasy roa ny karakaraina androany ray andro ihany dia asa. Halleluja. Manokatra lalana Jehova. Voninahitra ho an'i Jehova tena namorainy izy taratasy roa ny karakaraina ray andro ihany dia azo. Halleluja. Dia raha ina Jesosy fa nahazo fankasitrahana manokana edaina tany am-pianarana fa izy ny zaza mendrika indrindra amin'ny mpiara-mianatra rehetra. Halleluja. Arabaina edaina sy ny ray aman-dreniny tsara be zany man'Andriamanitra ny voninahitra. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa dia voasolo sy voapetaka soamantsara ny fitaratra vaovao misaotra an'Andriamanitra koa fa vita
somatsara ny asany ariva. Halleloia. Dia raina Jesosy. Halleloia. Fitaratra ny trano zany sa fitaratra ny tomobile. Halleloia. Tontolo androko androany ozy izy raha latojo dia raina Jesosy fa nilamina sy vita daholo izay natao rehetra, indrindra ny aty Getsemane sy ny aty dia manandraikitra rehetra ady falifaly ny sambatsambatra be izany. Halleloia. Mahafinaritra rahabaina. Tsakony nanoratra ao. Zay zany aloha nisy nanoratra tao zava-dehibe zany tsy kely zany fa ngeza. Jesosy hamaly fitehanareo rehetrarehetra izay nanaiky ame voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy ianao izy nihaja-domoana fa tena manasitrana izy satria hita tamy manana olana dia narary be foana ny lohany na dia rinona fanafody aza tsy afaka. Dia hoy za hoe atsoka ianao dia ivavaka tsika. Dia omaly izy nanoratra tamiko hoe afaka tanteraka ny aretina nandohany. Halleloia. Tsara ny tompo mahafinaritra zany raha nampahavidomoana. Dia raina Jesosy malavaka dia somatsara ny journée androany izy someva fitaratry ny trano. Io le fitaratra le gratuit le vitsina vavolombelona be. Halleloia be mihitsy ny lina. Mahafinaritra. Tsara kosa zany Halleloia. Raina Jesosy fa feno hafaliana ny tontolo andro na dia mafy aza ny fiatrehana ny asa Ramadan izy raha nabavy Halleloia. Dia nakafy sy ny clip dia tsy navita nareo ohatry izy mampinona marina zany. Akoa tena nakafy be an'le izy. Mampinona no mifidy an'indrira antsika iny androany. Halleloia. Satria mampinona tamin'le hira. Akoa nakafy be an'le izy. Voninahitra Andriamanitra makasitraka anareo izay rehetra mijoro vavolombelona. Andriamanitra manakaripasoavina mamaly fitianareo tamin'izay rehetra nataonareo fa nisandratra indray Andriamanitra teto androany. Halleloia. Makasitraka fakasitrahana lalatosika iny fa sy vitsina vavolombelona. Sotra ny tompo nafinaritra ny tontolo andro izy ranabavy Berta. Tontolo andro voninahitra n'Andriamanitra reny any. Halleloia. Tsara be litra ozy Jonathan. Makasitraka atsika rehetra. Dao atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo ranabavy Samina anao avy hatrany ny fitenenana. Avy eo moa zany velondretany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Amen. Stera mivady menakavy fa aliko miarabantsika tsirairay izay tafavoreto amin'izao vafoka fiambenana izao. Ndao isika rehefa malala hihain'ny tenin'Andriamanitra. Ny teny izay henointsika eto dia hitantsika ho Mpitsara. Mpitsara toko 4:5-12 ka hatramin'ny 5:10. Mpitsara toko 4:5-12 ka hatramin'ny 5:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodiky nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Mediana. Tsy efa nanirika anao fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Ny sora mandry ny nampahorian'ny Mediana ny Israely sy niantson'Andriamanitra any Gideona ho mpamonjy azy. Teto Maria fa malala ten'Andriamanitra tena fa matetika henontsika fa anatsoaka lesona ray zany isika androany momba ny nanavotany Gideona ny zanak'Israely. Satria ny zanak'Israely teto dia nanao ratsy teo imason'i Jehova. Ka nampahoriany Mediana tao anatin'ny 7 taona. Dia nahery teo imason'ny zanak'Israely ny Mediana. Ary tena nanao zavatra tena nampahory ny zanak'Israely ny Mediana sy ny Amalekita teto ary Havamalara. Ary tena voamafy tokoa ny zanak'Israely satria ny Amalekita tao anatin'ny 7 taona tena maro ary tena manafika ary dia nampahantra ny zanak'Israely ny rofiny zareo na ny omby na ny ondry na ny boriky dia azo ny Mediana. Dia lasa tena nisitry belona zany zanak'Israely, tsy nahita ny todihana na ny atsimo na ny avaratra fa tena natahatra.
dia teo amin'izay zanak'Israely fa nahtsapa fa manana ilay Jehova izy ireo, dia nahtsapa fa hitodika indray amin'Andriamanitra fa tsy mety izao ataontsika izao. Dia niheny ny fitarainany zanak'Israely Jehova, ka dia nampanirika ny anjely andeha hiteny amin'ny Gideona, satria moa Gideona ry hava-malala dia lehilahy mba madio fitondrantena teo amin'ny zanak'Israely, ka ho tendreny Jehova handeha hanavitra ny zanak'Israely. Isika koa ry hava-malala zay tonga eto manataka izao fitompom-bavahana zao, manataka izao vakoka fiambenana izao, tena tian'Andriamanitra hivonjena eo am-pelatanany fahavalontsika isika. Tena tian'Andriamanitra ho afaka babo isika raha tena miheno sy mankatony tenin'Andriamanitra. Fa mila matoky an Jehova isika raha tena vonina haneky fiainantsika amin'Andriamanitra, dia ho hitantsika fa hiasa amintsika tokoa eo Andriamanitra io. Teto moa raha tonga ilay anjelin'ny lanitra niresaka tamin'ny Gideona, dia mbola niteny foana i Gideona hoe indrisy tompoko, dia ahoana no handeha hanavotiko zanak'Israely, satria izaho no kely indrindra amin'ny fianakaviany raiko, dia amin'ny fianakaviany Manase izany. Nefa tsy ilay fahakelezan'ny Gideona mijeren'Andriamanitra teto, fa ny fona azy tena vonina haneky ny sitrapon'Andriamanitra. Teto moa Gideona dia mbola natahotra izy, ary ny salasala Gideona raha tsy hanao fahagagana eo mason'ilay Andriamanitra. Dia hoy Gideona hoe masina ianao raha mahita fitio eto masonao ary aho, dia ne ho famantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao aza miala eto mandra-pahaviko eto aminao, hitondra fanatitra hoanina ka haterika eto anatrehanao. Dia hoy izy, eny o Jehova, eny izaho iandry mandra-pahaverenanao. Nanaiky ny fangatahany Gideona zany ilay Andriamanitra, dia nipetraka tokoa ilay anjely tsy niala teo. Raha tsy tonga Gideona mitondra zanak'osy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efa ho ny tenin'Andriamanitra, hena nataony tao anatin'ny harona, ronkena tao anatin'ny vilany. Halleluja. Tena nasehon'Andriamanitra teo anatrehan'ny Gideona fa izy no anjelin'Andriamanitra. Dia zay rehetra nitenen'ilay anjely dia narahany Gideona, dia nahidiny Gideona teo amin'ny harambato ho ny tenin'Andriamanitra ilay ronkena. Dia niresin'ilay anjely ilay tena natehiny teo amin'ilay ronkena, dia nivoaka ho ny tenin'Andriamanitra ilay afo nandoro ireo sakafo ireo, niseho teo anatrehan'ny Gideona, ary hitany Gideona maso. Teo Gideona teny hoe tena nahita anjelin Jehova, tena niseho tamiko toa ilay anjely nifanena tamin'i Jehova, iny ilay Andriamanitra zanak'Israely. Isika koa ry hava-malala, matetika isika raha tsy manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia ohatrany hoe misalasala zany antsika fa tsisy Andriamanitra miaraka amintsika. Fa fantaro ry hava-malala fa miaraka aminao tokoa io Andriamanitra io, raha ianao tena manao ny sitrapony, raha ianao manaiky ny fitondrana, raha ianao tsy misalasala fa atao anatoko ilay Andriamanitra, atao anatoko tokoa ilay Jehova, dia miseho aminao isanandro ilay fahagagana. Miaraka aminao izy, tsy mba avelan'Andriamanitra ho azo ny tanany fahavalonao ianao, tena rovany ianao, satria io Andriamanitra tompontsika io tsy mba hitantsika maso zany, fa eo aminao foana izy. Dia teo zany Gideona ry hava-malala, dia tena faly ravoravo tamin'io toeran'io ilay nanehon'Andriamanitra fahagagana, dia nanorina vato, nanorina fahatsiarovana teo Gideona,
dia anarana alitara ilay naoriny teo nataony hoe Jehova Saloma na Jehova no fiadanana. Satria nampiadina tena nanomboka teo sain'i Gideona tena niadana natoky ary tena nirehareha tokoa Gideona fa ty tokoa ilay Andriamanitra zanak'Israely. Raha isika tena mijoro tsara ao anatinao ilay Andriamanitra, mahatoky anao fa tena manaraka ny sitrapony aho, dia tokony hirehareha ianao, tena hiloabavy ianao fa miaraka amiko ilay Andriamanitra. Na mifanena amin'izy ianao, n'Andriamanitra reo izay manompo Andriamanikafa afaka mirehareha ao anatrehany ianao fa miaraka aminao tokoa ilay Andriamanitra. Ao aminao tokoa ilay mahery indrindra ry avy malala. Teto moa Gideona ry avy malala tena nirahan'Andriamanitra handeha handravarava ilay altarany Bala, satria zanak'Israely dia fa tena nanangana altara nanompo Bala, dia nirahan'Andriamanitra fa aravao re Gideona, esoro reo, Asera reo altarany Bala mila esorony eo anatrehany zanak'Israely zany. Gideona moa amin'ny maha-olombelona azy dia natahotra izy satria tsy vita zany nandravarava zana ny antoandro be ohatry zao fa lasa zany Gideona nanao reo izay nirahan'Andriamanitra azy tamin'ny andro alina. Dia nivitainy Gideona tamin'ny andro alina nanifanatitra zany ilay toerany Bala dia tena nanorena n'ilay altara hafa ho an'Andriamanitra velona, dia teo no nanaterany Gideona ilay fanatitra hodorina ho an'Andriamanitra. Rehefa nifoha tamin'ny maraina moa zanak'Israely dia gaga hoe rava ilay altarany Bala, izany nanao zao, dia tena nisetrasetra satria nahoana no araviravana reto altara reto. Nefa moa tsy natahotra zany Manase ilay fianakaviany rainy Gideona, naneho ary nametra-panontaniana tamin'ireo izay nisedrasedra hoe nahoana no nandravana zao altara zao. Satria fa tao amin'ny Gideona sy taranaky Manase ilay herin'Andriamanitra afaka manohitra ny Andriamanitra Bala teto. Ry avy malala te lasa nahery zany Gideona, lasa mpandresy Gideona, lasa tena lehilahy mahery teo amin'ny zanak'Israely zany Gideona zany. Ho antsika koa izay manatrika eto ry avy malala, aokisika ho lasa vehivavy sy lehilahy mahery tahaka ny Gideona, hanohitra izao tontolo izao, hanohitra ny ratsy rehetra eto amin'izao tontolo izao, satria fa miaraka aminao i Andriamanitra io, efa anatinao izy, ianao mitsangana io, dia ao anatinao ilay Andriamanitra. Aokisika samby hahery hanohitra izao tontolo izao, hitsangana isika raha ao anatintsika ilay famarinana, hanohitra izao tontolo izao, ao anatintsika ilay Andriamanitra. Na mifanena amin'ny Bala aza isika, mifanena amin'ny Asera isika, mifanena amin'ny altara izao tontolo izao, isika dia afaka manohitra azy ampahibe maso, ary afaka isika hitsangana vavolombelon'i Kristy fa isika dia olom-boafidin'Andriamanitra. Ry avy malala ko ao amin'ny tompo, raha ianao tena mitsangana ao anatinao ilay Andriamanitra, dia hanehoan'Andriamanitra fahagagana foly ianao tahaka ny Gideona isanandro, satria miaraka aminao izy, tsy ampoizinao ny zavatra asehon'Andriamanitra aminao, satria zanak'Andriamanitra ianao, tsy tokony hatahotra ianao raha hamakivaky eto amin'izao tontolo izao, na amin'ny arakasanao, na amin'ny fiainana andavanandro, afaka miseho ianao fa ianao ny zanak'Andriamanitra, ao aminao ilay Andriamanitra, miaraka aminao ilay Jesosy Kristy, ary izy dia manao fahagagana eo amin'ny fiainanao andavanandro. Raha tena mahatoky zany ianao, ny fahatokiana ny tena takian'Andriamanitra amintsika, tsy tokony hisalasala isika raha tena efa tena manompo Andriamanitra, tokony hiaina amin'ny fahatokiana, hiaina amin'ny fanatonana azy bebe kokoa isanandro, hiala amin'ny faratsiny izao tontolo izao, fa hifikitra amin'ilay Andriamanitra, satria isika amin'izao ora farany izao dia ny tanjontsika dia ho any an-danitra, ny tanjontsika dia haharesy izao tontolo izao. Naharesy tokoa i Gideona teto ry avy malala, niseho tamin'ilay fahagagana, niseho tamin'ilay Andriamanitra, resy teo ampelatana an'ireo Mediana sy Amalekita, mpandresy izy ireo, nandresy ny zanak'Israely. Isika koa amin'izao andro farany izao afaka mpandresy isika, na inona zavatra mijoro eo anatrehantsika, ny fanahin'izao tontolo izao mijoro eo anatrehantsika, reo dia afaka resentsika amin'ny anaran'i Jesosy,
afaka entintsika reharehantsika io Andriamanitra tompontsika io fa aza matahatra reva malala aza misalasala fa raha ao anatinao le Jehova mpandresy ianao satria zanaka Andriamanitra ianao zany reva malala teny fotsotra zay nentiketo averintsika ho an'Andriamanitra rerihany voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Samina tao anatin'izay toriteny mamy izay nentin'izay. Andriamanitra mandrika-pahasoavana malafidianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataony dia mitomboza dia mitombo fahasoavana hatrany zoky Samina. Alleluia. Mpitsara toko fahenina dimy fahavatra ambin'ny folo ho antsika izay tsy mbola malala. Io ny teny fanevan'ny fandarina andramoka izao hatramin'izay. Tsara 6:14 manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Alleluia. Tsara io teny io. Ny soramandry amin'ny mpitsara toko fahenina sao dia mbola misy tsy narabeko nareo mialohan'ny amelabelalana. Zay efa nareo daholo ihany teo. Alleluia. Raha misy voaravaka ny ambony ihany dia ranatsiny. Ny nampahorin'ny Midianina ny Israely sy ny niantson'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Nampahorin'ny Midianina. Jereo tsara fomba fampahorin'ny Midianina zanak'Israely tamin'izany andro izany. Ary nanao izay raha aminaran'i Jesosy andininy voalohany amin'ny mpitsara toko fahenina. Ary nanao izay raha tsy teo mason'i Jehova zanak'Israely ka dia natolotry Jehova eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia rahery tamin'ny Israely ka ny taon'ny Midianina no nanamboarana ny zanak'Israely ireo fiarenana tendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Ary raha rehefa namafy voany Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny tatsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitoby tandrifiny ilay kananimba ny vokatry ny tany hatrany amin'ny kaikin'ny Gaza ary nisy zavatra navelany tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry amanosy na omby na brika fa niakatra izy hitondra ny omby amanondriny sy ny lainy ka ny fiaviany dia tahaka ny valalany amarondry ary tsy tahisa izy sy ny ramevana dia nihitra tamin'ny tany izy kanan-drava azy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka dia nitaraina tamin'i Jehova. Tena olana izany, tena problème izany. Ary nitarika fahantrana mihitsy satria tena tsy nisy najanony tsy Midianina rery fa nanampy azy ny Amalekita moa rehefa misy ady eo amin'ny Israely dia tsy maintsy eo foana ny Amalekita. Midianina dia ny Amalekita dia zanaky ny tatsinanana taka ny valalany amarony. Ny dikany hoe Midianina dia hoe tsy fifankazahoana. Misy dika teny hafa koa dika teny Grika ny dikan'ny Midianina dia hoe tolona na ady na fifamaliana. Zay ny dikany hoe Midianina. Dia tena tolona sy ady tokoa amin'ny andrikan'ny Midianina zany. Vao mambolina ny zanak'Israely vao mavokatra dia alain'ny Midianina. Miopy vao teraka dia alain'ny Midianina. Tsesa mijanona miasa ihany mamboly sy miopy ihany fa mahantra foana ihany. Mahantra indrindra. Tena farak'izay mahantra izany andininy baina ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina. Tsy nahantrahantra fotsiny amin'izao fa ny antony dia teo mihitsy noho ny Midianina. Ka dia nitaraina tamin'i Jehova izy. Jehova moa ry havana azo hitarainana foana izy. Azo hitarainana foana izy. Dia nitaraina tamin'ny Jehova tena maty izay fa tena jerety mahazo anay. Dia nanangana olona anankiray Jehova. Gideona ny anarany. Ny soramandry dia hoe nampahorian'ny Midianina ny Israely sy ny niantson'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy. Natsoina tena manokana mihitsy izany Gideona ho mpamonjy. Ny anjara asan'ny Gideona izany dia hamonjy. Pompier hamonjy. Dia dingantsika ilay ten'Andriamanitra. Ny andiny faharoa ambin'ny folo tsika izao. Dia tonga ilay anjelin'i Jehova ka mipetraka teo ambanin'ny hazo telebita tao Ofra izay Anjoasy a Berzita ary Gideona zana ny very vary tamin'ny fataka teo anilan'ny famiazam-bolomboka mba hafeniny amin'ny Midianina. Izany mba ezaka ataondry zareo ry havana.
mivery vary ihany fa mihinana miafina sao dia tratran'ny Midianina. Hoy ilay anjely tamin'ny Gideona, ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao hoe Jehovah ny mombanao ry lehilahy mahery. Hoy Gideona taminy, indrisy tompoko raha momba anay Jehovah, nahoana moa no zo izao rehetra izao zay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nilazainy ny razambe anay taminay hoe tsy nitondra anay nivoaka miakatra avy tany amin'ny tany Egipta fa Jehovah, fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehovah ka nolotra anay eo an-tanan'ny Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeny Israely amin'ny tanan'ny Midianina, tsy efa naniraka anao va? Fa hoy izy, indrisy tompoko, ataoko ahoana ny famonjy Israely? Ny mpianakavin'ny raiko malelo indrindra amin'ny Manase, ary zany kely indrindra amin'ny ankohonan'ny raiko. Dia hoy Jehovah taminy, momba anao tokoa ka hameriny Midianina toy ny famely olona iray monja ianao. Halleloia, amen. Ahoana moa ny deparan'ity Gideona ity? Natahotra ohatry ny olona rehetra ihany koa izy, satria izy koa sady mivery vary ny manafina, ary olona sady kely osa sary tahotra tahaka ny olona rehetra rehetra. Tsy olona niavaka zany ity Gideona ity. Ny zavatra niainan'ny olona dia ny ainany, ny tahotra niainan'ny olona dia ny ainany. Afary Samson, ny tanjaky Samson tsy mitovy amin'ny olona, ny herim-pon'i Davida tsy mitovy amin'ny olona, fa i Gideona na samy hafa ny Gideona tamin'ny rehetrarehetra, Gideona dia mitovy tamin'ny olona. Zany hoe nalaina avy teo amin'ny olona, tepon'ny olona rehetrarehetra tepon'ny Gideona, tsy niavaka izy. Tsy hoe izy sasandrindra teo dia nalaina. Fa jereo ny zavatra mba mivery valiko izy fa sady miafina ihany, matahotra. Ny Midianina eto ny zanak'Israely eto dia raisiny tsika reto. Fa ao anatintsika reto dia manangana miantso olona anankiray Jehovah ho atsangana ho mpamonjy an'ireo olona ireo. Io olona natsangana io mety mpitarika, mety leader ao amina vondrona anankiray, mety pasteur, mpitarika, mety ohatranahako, mpampahery sy mpitory teny aminareo eto. Andeha ataontsika hoe Gideona zany ny zanak'Israely zany nareo. Dia ny Midianina, ny problème izay nahazo antsika rehetrarehetra hatramin'izay talohan'ny vavahantsika, talohan'ny ovantsika ohatra izao. Midianina dia azo raisina amina endrika zavatra be dia be. Misy taminareo zao narary. Ny Midianina nareo zany dia aretina. Ary tena niady tamin'ny aretina mihitsy nareo. Misy aminareo nianatra anaty fahantrana, tena ny famaly tamin'ny vola mihitsy nareo, famaly tamin'ny tsy fisina mihitsy nareo. Midianina zany, misy taminareo fatotra ny asan'ny maizina. Tena araka le teny mihitsy, tena tolona mihitsy an'ilay Midianina. Tolona isan-kalina tsy mahita tory fa mitolona mifanaratsy. Misy aminareo ny Midianina nareo ozina, misy taminareo ny aina tao anaty ozina, tsisy miteraky nareo rehetrarehetra. Ny zanak'indray aman-drenareo tsisy teraka, tsisy mahavan'ny janaka. Ozy ilay ranabavy anankiray, tena halleloia, voninahitra n'Andriamanitra. Tapaka ny ozina hozy izy, halleloia. Tapaka ny ozina. Tsy nananetrery niteraka intsony fa tonga dia tapaka ny ozina. Oziny tsy fiterahana, oziny fahamombana, zany ny Gideona ny olona. Ny tsy fahalalana fahamarinana angeravana Midianina. Hoy ny tena Andriamanitra, rigana ny oloko noho ny fisian'ny fahamarinana, tsy fahalalana. Tsy fahalalana ny fahamarinana ny tsy fantatry ny olona iny. Ringa ny loko noho ny tsy fahalalana. Fahalalana ny fahamarinana. Zao nareo malala ny fahamarinana. Midianina daholo izany rehetrarehetra izany.
mba natsangany Jehova, iza le mba natsangany? Iza no mitarika eto amin'ity fandarana andramoka izao jerenareo isakarivo ty? Rado rakoto salama. Iza moa rado rakoto salama? De olona teo amin'ny vahoaka teo ihany, nitovy toe-po tamin'ny vahoaka, natahotra sary tahotra ohatry ny vahoaka ihany, osa taka ny vahoaka ihany, ary marina ny teniny. Tsy nahita fahalebiazana mihitsy teo amin'ny Gideona ny olona, na Gideona tenany tsy nahita fahalebiazana teo amin'ny tenany. Niezaka ny de inona re zany mba fahalebiazana ety amiko fa tena jerena ny ray aman-dreny ny fianakaviana malahelo indrindra ao amin'ny manaseza reny tsy de makaiza indrindra. Ary izy ndray koa, mbola izy ndray koa nefa kitsira teneniny ataoko ao izy no famonjy Israely, tsy nanam-pon'ny hamonjy Israely zany mihitsy, tsy fantany ny kapasiteny, fantany ny zavatra ao anatiny fa tsy afaka anao an'izany mihitsy izy. Ary zay foana ny olona tson'Andriamanitra, ny olona tsy mahatsapa tsy afaka ny anao ninina reny mihitsy. Reny ihany ny tena matetika vonjena tiana atson'Andriamanitra irahana. Fa raha vao olona efa miteny mantsy za tena tsisy ohatranahy, mazava ho azy fa tsy sandratro mihitsy tena aran'Andriamanitra. Fa ny olona afaka miteny fa tena navita nandresy lahatra aloha Jehova dia olona tsy mahay mandahateny. Ny afaka miteny fa navita ny batany ty zavatra ty aloha Jehova dia olona tsy nanana fahefana hibatany fa olona reraka malemilemy. Dia ozy izy Gideona izany ozy izy no mpianakavy koa izy malahelo indrindra amin'ny Manase, ary zany kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia izy mihitsy nefa natsoan'Andriamanitra. Raha mino ty fandarany ty ianao, betsaka ny olona rehefa resaka amiko dia manontany hoe pastera ve ianao? Nisy mihitsy ary nandre sasany, nisy olona sasany mihitsy nantany amiko hoe inona moa ny diplômanao tamina pasteranao fa tsy anahy zany. Dia ozy aho hoe tsisy tompoko, Gideona kely ty manoloana anareo ty, tena Gideona kely. Aza miandrandra voambolana ara-teolojika sy ara-filozofika amiko mihitsy nareo raha izay ny tediavinareo. Tsara fantatrareo ny zavatra takatrareo ihany ny takatro, ny zavatra fantatrareo ihany ny fantatro, mitovitsika. Fa fotsiny zalomba natsoan'Andriamanitra no an'ity fandarana ity. Alleloia. Gideona dia tao anaty vahoaka tao, dia tena mitovy toe-po tamin'ny vahoaka sary tahotra, matahotra tena mifadiranovana, dia tao anatin'ny fahantrana. Raha volazan'ny tena Andriamanitra amin'ny mpitsara toko andininy fahina dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina. Tao anatin'izany olona nahantra indrindra noho ny Midianina zany i Gideona, fa tsy olona ivelan'ny vahoaka koa. Alleloia. Ary mety amiko izany. Mety amiko izany satria ao anatin'ireo vahoaka ireo misy olona anankiray ho antsoin'i Jehova. Alleloia. Na zany mba hampahaizako anareo dia izao za tsy manana diplômana pastera na ray. Tsy niofana tamin'izany ry havako. Fa ny zavatra zaraiko aminareo eto kosa, za dia olona zatra mizara fahatsapana sy traikefa. Zay kely mba fantatro dia zaraiko aminareo. Za tsy mba olona mpizara zavatra tsy ny ainako. Ao anatin'ny fizarana zavatra iainana, fizarana misy ny teoria dia misy ny pratika. Misy ny zavatra iainana, ny ainanao mihitsy le izy, nandalo pratika mihitsy ianao. Misy indray ny ainanao fotsiny le izy, teoria fotsiny ny ainanao an'le izy. Mekohatry nareo rehefa mizara aminareo eto raha miteny aminareo mandalo olana nareo dia miteny aminareo hoe aza manahy etsika mba vitan'i Jesosy io. Dia satria za nandalo teo dia tena hitako tsapain'ny tanako fa tena vitan'i Jesosy io.
za de tsy mba olona tia mizara zavatra nivakiko tamin'ny boky niainan'olona tany. Tiako moa mankeny reny tantara kely fa ny zavatra pahairezako ny hoe zavatra azoko antoka ny ainako. Ny miaina amin'ny teoria nge rehavana mory mikohatra ianao. Za zao raha teoria mahay manao trano izy nanaovana trano, ananganako trano ianao raha iso ary ny noty mandraisa noty ary ianao. Zao avy zavatra atao raha anao trano ianao, miady fototra ianao voaray zay eo amin'ny 3 metatra eo de asio vato, de ny vato ny vato melon reny zany tsy rihatra kory, tsy rihatra kory, tsy fotaka ny amin'ny trambarana hoe fa fasika de dozena amin'ny ciment. Halleluia. Fino lavaka manodidina zany de alatsaka ao le izy de ataona miakatra vato anankitelo amanefatra iny de vita zay de asina briky am'izay eo amboniny. Tareo mahay manao trano mahay manao trano de ny andalana briky 2 na 3 voalohany ataovy ciment sy fasika fa avy eo am'izay ataovy rihatra, atao mur 22. Halleluia. Mur 22 de rehefa tsy azo atao misy an'le ohatra ty zao briky de tsy azo atao le fisasana briky iny anankiroa fa ohatra zao fa tsy maintsy tapahanao le briky. Mahay manao trano sa tsy mahay manao trano ary avy mahay manao trano zay ny atao hoe teoria. Fa omeo anahako am'izay ary raha anao pratika hitanao le atao eo ambonin'le inona moa le ino moa olona filaza le hazo misy ohatr' zao de le talosy moa de apetraka eo le ciment sy le fasika de le atsipy am'le truelle iny am'izay fa manao an'ireny fa tsy mety tonga eny am'le rindrina ry fa tsy mitsipy ary ananina ry. Misy olona le zodavitra manao an'itako asipiny le ciment sy fasika le fa le anina iny tonga de fa za mba manipy an'ireny fa toko atsipy ary le izy lasa ary. Zay zao pratikako zay. Tanao am'izay ampanao trano anahy ianao sa tsy ampanao trano anahy. Fa raha teoria tena mahay be. Raha teoria koa afaka mahay manao gâteau za alaina ny atody ravana tsisy dikan'izany, sina menaka, sina siramamy de kapohana aloha de sadiliko moa na levure izay vao lafarina, sina menaka de ahodina. Vita zay de maka lasitra de alefa ao ny paty de alefa anaty lafaoro de miandry kely eo amin'ny 30 minutes anareo de lasana doré tsara le anina de avoaka am'izay de asorina anaty lasitra de atao ambony vilia de miandryandry kely de didina de mihinana. Zay izy raha teoria. Halleluia. Fa asevy manao gâteau am'izay ary de ho hitanao fa tsy maintsy eo amin'ny atody efa miantso amin'ny mampioniny atody firy moa le izy de siramamy firy sotro raha pratika. Etiky tenenanao de zao. Za miaraka aminao eto de taka ny endriky hita eo tsisy ninona afa-kirehareako aminao mihitsy eto ka andeha hanao présentation ana diplôme aminao fa averiko ihany tao anaty vahoaka tao ihany gideona ny esorina ary mitovy amin'ny vahoaka fa tsisy hafa. Samy napahoriny midianina zao nge tsika rapany, samy napahoriny midianina zao tsika fa voninahitro n'Andriamanitra nisy tamiko ny anjelin'i Jehovah de niteny tamiko hoe Jehovah nomba anao rato. Halleluia. Tsy ampy le vira marina tena rakotary zaka zay hoa le teneniko hoe teoria izy mety fa teoria ary za mbola misy diso de tsy maintsy niteny tokoa indrisy tompo raha nomba anay ve Jehovah nahoana no hozoiny zao rehetra zao zay de marina tokoa nge zany momba tsika ve Jehovah de mandalo aly tsika
momba atsika ve Jehova dia misy aretina mahazo atsika. Ry havana, eto amin'ity tranga ity i Gideona no nahazo mission. Tsy mbola omba ny vahoaka aloha, fa i Gideona no omban'i Jehova hanafaka ny vahoaka. Tena natsapy Gideona fa tsy manana hery ninina izy. Mampatsiahy anahy resaka teoria teo, tiako raha ao raha faly na mpomety amin'izay. Nisy problème ny tomobile dia niatsony Ralafaly aho. Allô, Ralafaly, misy problème sy ilay tomobile koa. Ahoana ny fitranganao izy? Mandeha ho arizy, ohatran'ny tambokobokonao ohatr'izao dia anina. Sy capteur fotsiny soloina amin'izany izy Ralafaly. Io izy na pasteur NR no vidia ilay pièce dia na pasteur NR no mandolo an'izy dia efa mety. Eo ahoana fanao izy? Tsisy dikana izy. Miondrika ianao dia alefanao ato ny tananao dia clé 10 fotsiny mamahana izy dia esorina dia alefanao ilay anankiray dia vita. Merci Ralafaly fa dia efa ataoko izay vidiko ilay pièce. Tonga teo amin'ilay niteneniko hoe za ihany manao azy miondrika kely fotsiny dia miondrika kely tokoa. Mbola nety aloha teo amin'ilay miondrika kely. Alefaso ato izy ny tanana, alefako amin'izay ny tanako, tsy omby ao ny tanako. Efa ny tanako kely no tanana Ralafaly. Clé 10 fotsiny, ilay clé 10 ilay tanako. Fa tsy haiko ny mamahan'ilay izy ao anaty motera ao. Satria izay ny atao hoe théorie tokoa, rehefa pratika izy Ralafaly tsy arak'izay mandeha nakany mécanicien, ilay mécanicien iray tena izany ireny ilany vany hoe tomobile tsy mitovy amin'ny tomobile rehetra izy tianao teo ny raha rehetra izany nivoaka tany amin'ny usine any Peugeot tany natao hafa mihitsy satria ho an'ny rady dia tsy mitovy amin'ny rehetra. Lazay fa tsy mety, tsy misy zavatra tsy mety. Mécanicien fandroa vao navita an'ilay izy, dikan'izany ilay théorie vetivety kely dia vita iny fa rehefa manao pratika ianao hafa. Azonareo ve aloha ny tiako hatongavana amin'ilay pratika sy ilay théorie? Misy olona be dia be miresaka an'io asan'Andriamanitra io izy dia tena ohatran'ireny tena hoe tena mahavindra tendrombohitra ireny. Fa ny tena marina ry havako, alao mipratike mahita ohatran'ny ahoana izany mifampitolona amin'ny devoly amin'ny asany maizana. Raha mpanao délivrance mbola tsy mifampitolona tamin'ny devoly ianao ndray alina tontolo, mbola tsy vita sedra ianao. Io raha resaka soratana fotsiny dia atao hoe an'izao, atao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy dia atao ve ary andramo aloha dia izaho. Tena natsapy Gideona hoe tena tsy inona no vitako amin'izany. Izao mba tena Andriamanitra tonga taminy. Jehova ny momba anao lehilahy mahery, zangao sisy mahery. Mbola ny tenin'Andriamanitra indray avy eo. Mandehana amin'izao herinao izao. Ka vonjeny Israely amin'ny tanàna Midianina. Tsy afananiraka anao va manao ny herin'i Gideona? Kely. Nasen'Andriamanitra nisy ezaka nataon'ny Gideona ve? Za taloha tamin'izay mbola kely dia misy lalana falehako izay rehefa avy mianatra dia misy groupe izay moa tamin'izany samy manana ny tanàna dia ilay mifanafika ireny. Dia tamin'ny mbola kely ilay mifanafika. Tamin'izany izay aty amin'ny 2L, Akadivato 2L, dia mifanafika amin'ny Akadivato 2M, dia mifanafika amin'ny Akadivato 2K, dia mifanafika ohatr'izany. Dia misy fotoana rehefa vidiana mihitsy misy lalana tsy azo ale satria ianao tonga dia fantatra hoe 2L iny dia vonon'ny ankizy. Dia misy lalana tena tsy maintsy alehako rehefa mandeha mivavaka, mandeha hanao sikolelady, tsy mandalo eo amin'ilay 2K. Dia nefa efa lasan'ny olona hoe 2K 2L. Inona hoy zareo ny ataoko? Tsy mety mandeha mivavaka fa ny nataoko aloha nandritra indray volana
misy vato fisaka be zay eo aminay, misy vato fisaka be zay totokotany de mibatan'iny isaky vavy miandra de miafina ny anabaviko sy de mibatan'iny mavita folo isan'andro vato mavesatra be za mbola kely 2 3 isaky ny avy miatra mibatan'iny ina ny antony zay nareo mba hoe anatanjatena za mba ahafahako mandeha ny amin'ny 2K am'izay afaka revonana andalo any amin'ny 2K am'izay de tsy matahotra tsony mandalo fa za matanjaka be za anatanjatena za i Gideona nefa Irana anavaka ny Israely Rofiniza tokony andeha tonga de mandeha misy fotoana io manana ve itombona hery tsy misy fotoana efa tongotra ny vahaolan'Andriamanitra de zao tonga de mandeha zangy kely any mandehana am'izao herinao zao io herinao io mihitsy Andriamanitra ravana rehefa aniraka atsika de amin'io herintsika io enao herinao io afaka mavita zavatra ianao ary io herinao io na kely ary afaka ny lehilahy mahery ianao zao mahatonga zany hoy Jehovah Andriamanitra Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery i Gideona tsy tonga de lehilahy mahery lehilahy osy izy fa natonga ny Gideona lehilahy mahery efa tao aorinan'le teny hoe Jehovah momba anao isika am'izao herintsika zao rehefa Jehovah ny momba atsika lehilahy mahery ho azy tsika vehivavy mahery ho azy tsika tsisy ninona miova ianao io ihany fa raha ao aoriana amin'ny teny hoe Jehovah ny momba anao ry lehilahy na ry vehivavy ny suite logika mahery ianao lehilahy mahery de vehivavy mahery tsy hoe ry lehilahy mahery mandana fa Jehovah momba anao efa mahery mihitsy zany ao vo andeha ianao io mihitsy mandehana Jehovah momba anao ry lehilahy mahery androany ianao mila miteny mahery noho ninona satria Jehovah momba anao mandehana am'izao herinao zao dikan'izany de zao io ianao io mihitsy mandehana fa tsy maninona satria Jehovah momba anao za de anisan'ny olona farak'izay tanao natonga antsika nifidy an'ile hoe teny fanevy hoe mandehana am'izao herinao zao mpitsara 6-14 ny teny fanevan'ny fandarana andramokay zao de tena zany mihitsy tsika raha nomboka anao zao fandarana zao tsika ry havana malala de tsara fantatrareo tsy nisy ninana ingatsika zao am'izao fotsiny telefônina ray ny tety amiko andrasonge ampisehoko anareo satria mbola sendra hitako eto le izy de andrasonge ohatry ny hitako ery anany ery de andrasonge ampisehoko anareo ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahafinahitra fa sendra hitako eto le izy rehefa anao le fandarana tsy mbola nomaniko teto kory ty fa efa etsy moa fipetrany de zao tareo ty telefôniny ty telefôniny ty no nanomboako nanao asana rehefa vaky moa izy ty ity telefôniny ty ry havana no nanomboka nanomboako nanao toriteny tam'izany izy tony vomivoaka tany amin'ny tamy 2014 angambany izy zay na de nivoaka de ty telefôniny ty nanaovako toriteny voalohany nanaovako toriteny tamin'ny Facebook io moa tonga na miteny anao am'izany raha anao an'ity fandarana ty tsika tsy niandry zavatra be dehibe ary za de mametsingy tsy de resy lahatra tsy hoe mametsingy fa tsy de resy lahatra amin'ny olona anao asan'Andriamanitra de manao fangatahana aman'olona ohatra hoe mba toany rahalahy fa andeha hanao asan'Andriamanitra mba toany zay raha vavy fa tena andeha hanao tafika masina anao asan'Andriamanitra ary se fa mba toany fa mila photocopieuse tsika mila telefônina tsika mila ordinateur tsika tsy de resy lahatra am'izany manina mahatonga anaty tsy resy lahatra am'izany ary raha mbola tsy misy ny anaovana an'le izy de aza mbola manao aloha ny zavatra eo aminao misy olona nge tsy mila an'ireny koa de mavita teny masy mavita asan'Andriamanitra tsy voatery mila fitaovana be zany tsika anao asan'Andriamanitra fa ny hoe de telefônina ray io de io ny anaovako toriteny
afaka anaovana enregistrement tamin'izany mbola tsy misy live ny Facebook, mbola tsy haiko manao live fa manao enregistrement amin'ny téléphone fa tonga nisy ity vaky jareo vaky misy fotoana eo mpanaovana an'le toriteny dia milatsaka le arakitra amin'ny rindrina zao ohatra misy le fipetrana dia latsaka dia vaky le téléphone. Ionona nanako mandehanana amin'izao herinao zao ionona izy za tsy afaka hamorona ny tsy misy fa vitako kosa ny toriteny tamin'io. Tonga any tamin'ny 2018 nanomboka retsy ny fanito radio nisy olona ny antso mazoto aloha izy raha nokapana web radio tena mazoto inabo ny ilaina ary tsy dia mila zavatra betsaka ao izy reto ny ilaina tonga to izy mivady vitatsika izany. Andao anoratra amin'ny Facebook izy mba amianay afaka manoana fa misy asan'Andriamanitra sokafana. Manala baraka angatsy Jehovah Jireh. Isika le mpanompon'Andriamanitra ty mangatangataka manolona reto zany mba ho toany rabola fa andeha hanao asan'Andriamanitra, mba toany rabola fa hanokatra fiangonana. Fangamo manokatra fiangonana ny asan'Andriamanitra tsy maintsy atao. Inona ny eo aminao? Tsy maintsy misy zavatra eo aminao eo. Na ny feonao ary dia efa zavatra. Fa rehefa fidin'Andriamanitra nao, Andriamanitra tsy niteny hoe mandana no manangona zao vozy Andriamanitra mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely. Ny Israely mila vonjena farak'izay maika. Ny Israely mila vonjena farak'izay maika. Amen. Ny Israely mila vonjena farak'izay maika. Tsy afaka iandry anao tsika ampitaovana. Vao anao toriteny eo daholo ny micro, eo ny casque, eo ny rehetrarehetra. Vatiny midianina ihany ny Israely. Jehovah zany mila olona fidina tonga dia opérationnel tonga dia vonona eo miaraka amin'inona? Miaraka amin'izay anana, miaraka amin'ny hery any anatiny, ny hery any aminy. Jehovah Jireh, Jehovah tena mamatsy zavatra zay tokony ilaitsika. Ary ianao mandrotsoloha amin'ny kely. Ianao nge tsy maintsy tenin'Andriamanitra hoe matoky amin'ny kely ianao dia ataoko manapaka amin'ny be. Misy amintsika tsy te handroso raha tsy complet ny zavatra rehetra. Tsy ry havana. Eny am-pandehanana hoy ny tenin'Andriamanitra nandroso sy ny ahalehibe Davida. Davida sy tonga dia lehibe fa nandroso aloha. Dia niha zany niha zany tsy kelikely. Zao tsika teneniko anareo tsy afaka osehoko anareo fa maromaro ny fitaovana efa ampiasaintsika anaovantsika an'izao live zao. Maromaro. Mampiasa ordinateur tsika, mampiasa écran tsika, mampiasa haut-parleur tsika, mampiasa lumière tsika. Alléluia. Fa zany na dia tsy kelikely zany. Fa tsy ny andry an'ireo anao liste. Aiza volan'izany. Me atao liste daholo hoe zavatra efa fitaovana anaovantsika fandarana zao hoe hatramintsika manao live taloha reny. Tsy hoe manana fitaovana maromaro voninahitra an'Andriamanitra. Fa saingy nisy an'ity le zavatra le téléphone tsy azo avadika ity trony dia mijanona eto foana tsika na sabata ary. Fa mitombo nge ny fitaovantsika. Fa niaingantsika voalohany amin'ile herintsika iny mihitsy. Fa Jehovah fotsiny momba antsika. Manomboka androany aza miandry zavatra ary aza mangatangataka manolona zany. Raha mpanompon'Andriamanitra nao menao anty aza zatra manao tatereraka manolona zany. Ianao nge ry havana tsy niforsena anao zay tsisy niforsena anao an'izy ity. Tsisy niforse zay anao anty mba anaova asan'Andriamanitra zay ka mba atoany ary zay nividano téléphone dia vao anao na aleo mila toriteny ka zay ny mila manotoriteny. Alleluia. Zay ny mila manao asan'Andriamanitra. Na iponay izary ny asenay andohany zany dia eo aminay ihany. Iny no atanantsika. Ndahoary. Jehovah nilaza mandehana amin'izao herinao zao ka vonjen'ny Israely amin'ny tanany Midianina. Tsy efa nariraka anao fa eny Jehovah efa nariraka anao zay andeha hiainga ary zay. Momba anao tokoa any ahosy Jehovah. Any amin'ny 19 tiako be itery io. Momba anao tokoa ka hamely Midianina tahaka ny famely olona ray monjy ianao. Alléluia. Tompo nge zany ry havany. Teny fikasana nge zany.
inona ny raha itsika tsondry zay mahakely sy tarana malahelo ny tarana draitsika sy tsika kely indrindra fa tsy Jehova ve nombantsika. Mandehana amin'izao herinao zao, afaka mandeha ianao amin'izao herinao zao, tena azony Jehova atao mihitsy mampiasa anao amin'izao herinao zao ary izy ombanao. Io herinao io tsisy dikany io fa le fomban'Andriamanitra amin'izay. Inona ny efa ranony tantara ary amin'ny alatsika lava matsy tantara io fa naika jerikana mpitsara toko fahafito mpitsara toko fahafito andiny faharoa amby roapolo hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia nitsoka Anjomara ny telonjato lahy, nisy telonjato lahy niaraka tamin'ny Gideona, ary dia nitsoka ny Anjomara ny telonjato lahy ary nampifamelezan'i Jehova tamin'ny sambatra ny miaramila eran'ny toby rehetra, dia nandositra hatrany Betisita izy ka hatrany Zerera hatramin'ny faritany Abela Mahola akaiky ny Tabata. Hitanareo tsy nilaina ny sandrin'ny Gideona teo, na dia rado rakoto salama tsy nisy ninina ary nety any kely izy. Ay Gideona tsy niadina indre mandeha ary tsy nanainga ny sabatra na indre mandeha azy. Fa inona ny zavatra nitranga tao? Ny fahavalo ihany no mifamono. Ny fahavalo ihany no mifamono. Zay kely hoe mandehana amin'izao herinao zao fa io herinao inge ny herin' ilain'ny Gideona mba fantatra hoe zavatra ny eforina ataon'izy Gideona. Mitsoka Anjomara dia namaky vilany tany zay. Mitsoka Anjomara ve dia mamaky vilany tany dia tsy haiko dia tsy hainao. Zay nge le herina ilaina taminao tareha mandehana amin'izao herinao zao. Saingy tsy nitenenina tamin'izany fa ny hery ilaina aminao nge mitsoka Anjomara sy mamaky vilany tany izy antsay an'izany. Io herinao io mila mibata-poavy ianao vao afaka hitsoka Anjomara sy mamaky vilany tany. Ny herinao io mihitsy afaka ny hainga fa nisy ny fomban'Andriamanitra. Le fomban'Andriamanitra izany azy any amin'ny fahavalo nataon'ny fanaritaka fotsiny ny fahavalo, tsy niady ianao. Jehova nombanao, Jehova nombanao ry lehilahy mahery, Jehova nombanao ry vehivavy mahery, mandehana fa vitanao io amin'izao herinao zao. Tsy lanao anizaniza fa mifomban'i Jehova fotsiny dia vita. Aleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy inareo isika rehetrarehetra reto ho atsangan'i Jehova Andriamanitra ho Gideona kely amin'izay toerana misy azy rehetra. Dia ianao no irahan'Andriamanitra ho irahan'Andriamanitra hanafaka ny Israely. Mety ao tokantranonao misy voandrano zao izy niteny teo moa i Ajadomona zao tao mivavaka ho an'ny ravaviny, nampahorin'ny Midianina ny ravaviny Ajadomona tatamo izy teo sa izy. Dia Ajadomona ny Gideona tonga dia nitsangana tao mandehana amin'izao herinao zao. Hoe Ajadomona dia mivavaka sitrana sa tsy sitrana, tsoka ny Midianina ny aretin'andoha. Ao atokantranonao any amin'ny toerana misy anao itatamo amin'ny toerana misy anao any amin'ny toerana zay misy anao, mety ao atokantranonao any amin'ny havanao any amin'ny sisa mandehana amin'izao herinao zao. Aza miteny hoe sa ve dia vita an'izany? Vitanao zany rehefa Jehova momba anao. Haleloia. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Malaiky venao androany ny andeha amin'izao herinao zao. Malaiky venao ny atoky an'Andriamanitra amin'io herinao io. Atoky ny fomban'Andriamanitra fa havita zavatra ianao. Firenena anankiray no vonjena noho ny alalan'ilay lehilahy anankiray teny hoe za kely indrindra, za tsy mahavita nindrindra, za ve dia mahery. Nanaiky nomban'Andriamanitra. Malaiky venao androany nomban'Andriamanitra. Zay ny fanontaniako aminao. Tapitra ny torotentsika. Misy aminareo ve mizara mazoto mizara fahatsapana ny nakasika anao tao anatin'ny toroteny. Raha misy nakasika anao tao anatin'ny toroteny dia afaka miantso ianao. Ity ny kantoko. Aleloia. Mino fa tonony tsara izay halavan'ny torotentsika izay. Iny ny kantoko afaka miantso ianao amin'ny messenger. Misaotra n'Andriamanitra tsika fa tena tsy tapaka fandarina efa neka tapaka hatrany am-boalohany. Izy ary mizara fahatsapana voalohany andao tonga dia ampandrosotsika. Aleloia. Mialatsiny fa zay miantso aloha dia tsisy sary fa misy tsy fetezana kely fa tonga dia ndao ary ampandrosotsika tsisy sary zay rehetra miantso dia tsy misy sary azo alefa aminareo androany fa amin'izao fotsiny. Tany tompary
raha latojo inona ny azonao zarena androany a raha latojo an'izao sitra rehetra dia mankasitraka anareo mianadata tamin'ny toriteny fa tena nampahery sady nakasika ilay fitrevam-babolana pampastera ny tena nakasika anao hoe nandeha tamin'ny telefona mahagakely ray nanao mpandarana rehetrarehetra tena hoe nandeha tamin'ery dia tena nampatsiahy be anahy koa ny netim-boany io nanao famotenana toriteny dia tena voakasika be ny fokenjy tena sikilo mahagakely ray dia feuille ray nangalana noty kely voaloha dia tena mery mieriseritra zany amin'izao hoe dry tena saotra Jehova tena ny papy lehibe marina dia amin'izay efa feno karazana stylo feutre inona sina tena isaorana an'Andriamanitra dia tena nakasika ny toriteny fa mankasitraka anareo minadady tainy Jesosy. Alleluia, mankasitraka ny lalatojo tanatin'ny fizarana fahatsapana. Alleluia, sahia miainga amin'izay ampelantananao sahia miainga amin'izao herinao zao fa Jehova ombanao. Dao asika mbola alleluia, dao apitra olona hafa indray tsika. Tainy tompary ny Charline, alleluia, tafiditra izy anao ny fiterenana. Tainy Jesosy pastera mankasitraka indrindra pastera. Ny mba nakasika dia teny Jehova teo mba mahafinaritra be azy satria tena tsapako hoe tsara Jehova nataony tsy makasarotra ny olona voasisy hoe mila mihaino feoako fotsiny ianao dia arao ny teniko fa izany manao ny asa. Izay ny fahatsapako an'izay teny izay pastera. Tsy avelan'i Jehova hivaky loha vaky saina i Gideona fa izy mihitsy no ao amin'ny Gideona amin'ny alalan'ny fanahy. Dia izay teniko dia misaotra pastera tainy Jesosy daholo sika rehetra. Alleluia. Alleluia, mankasitraka indrindra ny zokiny Charline tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay. Andriamanitra manakaram-pahasoavana anie hamaly fitianao ny Charline dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Efa tsisy zara-pahatsapana intsony nareo misaotra mampirina koa amin'ny fintina an-tsoratra tena ilaina ny fintina an-tsoratra. Andao antsika rehetra anao hira anankiray tsika manarantsika ny fotoana dia hivavaka avy hatrany ao aorianan'izany. Misaotra nareo tamin'ny zara-pahatsapana teo. Alleluia. Amen. Nameno finaritra daholo. Jehova ny mombanao, ny tompo mombanao ary lehilahy mahery sy ry vehivavy mahery Andriamanitra mombanao.
Misaotranao zay Jesosy malalany amin'ity fotoanandroany. Isaorany ny anaranao masina tompo a efa tanterahan'ny fotoana teto androany. Tena voninahitra anao Andriamanitra fa tsy tapaka ny fandaharana dia efa saika tapaka hatrany am-boalohany aza Jehovah Andriamanitra dia tena hoe lehibe ny fitiavanao e. Apetraka aminao ny séminaire izay ho atao Andriamanitra manomboka amin'ny sabata ho avy izao hiaro ny connexion anenao. Jehovah Andriamanitra misaotra tamin'ny fotoanandroany misaotra ny amin'izany fitenenanao anay izany fa omba anay tokoa anenao Andriamanitra. Ary noho ny fombanao anay dia mivadika lehilahy mahery sy vehivavy mahery izay ary tsaroanay Andriamanitra fa tsy mba niady mavo izany Gideona izany rehefa nombanao. Tsy nisy nilana hery na dia nieritreritra izy tamin'ny voalohany fa tena tsy maintsy misy zavatra ngeza be ho atao. Tsy nisy zavatra ngeza be ho atao Jehovah. Tsy nisy zavatra ngeza be ho atao fa ny nanaiko ampiasainao fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Rehefa nanaiko ampiasainao izay ianao ny nomba anay, ianao ny nanalehibe ny anaranay, ianao ny nametraka ny teny ato am-bava. Raha mijery an'izao fandarana izao nge Jehovah Andriamanitra dia entina olona kely sy bitika tahaka ny Gideona ihany reto olona Jehovah Andriamanitra. Fa na ny teny izay aloky ny vavanay nge Jehovah Andriamanitra avy aminao e. Ny fitaovana ampiasainay avy aminao Jehovah. Ary tsy mba misy mavesatra aminay izany satria tena tsapanay fa tena momba anay tokoa ianao ary mitahanay Andriamanitra tsy toa. Tenena ny anaranao Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, tsy misy toanao. Pereka aminao Jesosy ity alina ity mba ho alina fitsaharanao anay. Pereka aminao Jehovah Andriamanitra ny teny izay nitoriana androany mba ny vozana fafy ny toriteny dia tena hoe amoa any amin'ny tany lonaka dia ny fony reto olona reto amoa avy zato eny tsy manam-pataperana ary tsisy na dia litera ray ary azo ny devolon-tsaingoana ao anatin'izany. Misaotra Andriamanitra voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay izay rehetra tsy voalazako be ny tsy voalazako. Ianao mahalala ny masoa mihoatra lavitra izay manetretety Jehovah Andriamanitra ianao any aminao atotosa mihoatra lavitra amin'ny fiainany tsirairay avy izay tonga teto Andriamanitra. Afao amin'ny Midianina reto olona reto Jehovah. Raha mbola misy voafatotry ny ampahoriany ny Midianina dia afao izy. Efa mba entony mitondranao azy Andriamanitra dia hosolo lalandava ty fandarana kely ety mba ho Gideona ampiasainao andringandringana ny Midianina sy ny Amalekita sy ny zanaky ny tatsinanana fa hainao atao izany. Misaotra Andriamanitra tsy toa dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay Halleluja. Amen. Ivavaka isika ho an'ny firenena mpandrosikana vavisika iama ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anao ny fitenenana Zarisokiama. Halleluja, thank Jesus Pastor, thank Jesus tsika tsirairay avy tonga amin'izao fandarana vavaka fitembena izao. Dia misaotra Pastor nanome fitenena ilay vavaka tsika. Halleluja. Tera sy mankalazana izay rehefa tsara indrindra. Misaotra Jesosy malala, misaotra ny fotoananay teto. Tena hoe isaoranay izy dia ranonay ianao satria tsy tapaka ny fotoananay teto totosa soamantsara. Ary misaotra anao izay na miteny mamy izay nomenao anay indray Jesosy malala mampitombo finoana ato anatinay. Araka ny tenao dia mandehana mijerinao izao hiainga tokoa izay Jesosy amin'izany finoana. Tena hoe redareda ato anatinay izany. Tena hoe mbola mampitombo hatrany Jesosy malala fitiavana ianao. Satria zavatra rehetra aloha amin'ny manoteninao ary atoko izay Jesosy malala. Fa hiainga tokoa izahay. Hiainga tokoa izahay Jesosy malala andravarava ny Amalekita. Eny amin'ny fiainan'izao tontolo izao eny. Ary Jesosy malala mehoery ireo mbola misalasala Jesosy malala atodio ny sain'izy ireo
amin'ny alalan'izao tenina zao Jesosy malalo raha mbola misy mety salasala raha mbola misy Jesosy malalo mety matahotra ka mbola salasala mba inona moa zany mba izaho mba iza moa zaho mba andeha hanao asan'Andriamanitra mba iza moa zaho inona mba hoentiko hanao asan'Andriamanitra efa Jesosy malalo zany teninao mamy zany efa hitsatoka any anaty tompony tsirairay avy ka mehery azy hoe hiainga Jesosy ahy tena hoe hiainga tsy amitahotra tsy amin'ny inona Jesosy malalo ary tsy hitoky hoe efa manana zao zay izy hoe mbo andeha hanao asanao fa zao zay Jesosy malalo ny elohavana zany teninao zany diderahanay anao zany tena hiainga tokoa zay Jesosy tario lalana zahay tsinjovo ny lalanay dia misaotra Jesosy malalo ny amin'ny mpanompoana mitondra zany teny zany androany Jesosy ampitomboiko foana ny finoana ao anatiny ny hery ao anatin'izy ireo Jesosy nampasitenana melabelatra na raha vavy izay mitondra zany teninao zany eo koa Jesosy malalo mivavaka famboana misaotra anao ihany koa fa tena hoe namery be ny fandaharanay ka nandravarava ny asam-baizina nentina napaka ny fotoananay androany misaotra ny amin'ireo mpanomponao tsirairay avy izay niain'ny teninao teto tena hoe enganay Jesosy malalo tena hoe mamoa avy zato hoe nanaty fony tsirairay avy zany teninao zany ka hiainga tokoa izy ireny andeha hiainga tsy amitahotra hiainga mikery amin'ny finoana araka izany teninao zany tokoa dia misaotra Jesosy malalo ray saraka etsy amin'izao fotoana izao dia ny anjelinao masina mitovy manodidina anay tsirairay avy amantana fitahiana tsirairay avy tsy toy ny idirany teto ny voany eto Jesosy vavaka ihany koa izao amin'ny firenenay izay tsy miafina aminao fa tena eo anatiny fahoriana ao anatiny tsy fandriampahalemana ny asa-maizina rehetra Jesosy ao anaty izany firenena izany ianao rery any atokisanay ianao rery any ilay antsoina andro manala ilay be fitiavana indrindra ilay mpamindra findrindra ilay mahay zao zavatra rehetrarehetra zao antenainay Jesosy fa hamafa zany ariary baoka anaty izany firenena izany tsinjovo ireo tsy manaka ny voanina ireo tsy manaka alofana ao no manantena ao Jesosy malalo betsaka ny zavatra mety ahazo mpiaina zanak'olombelona ao anaty izany firenena izany ianao anatenainay Jesosy dia misaotra anao izay na fotoana rehetra teto dia voninahitra dia atolotra ao ireo mandrakizay misaotra ray masina tsara indrindra aleloia amen halleloia makasitraka indrindra ny ranabavitsika iama tao anatin'izay vavaka mamy sy matsiro ho an'ny firenena izay Andriamanitra manaka-pahasoavana marifitianao misaotra indrindra mitongotra dia mitombo fahasoavana hatrany misaotra ny zoky amintsika tamin'ny vavaka firenena misaotra ny ranabavitsamina tamin'ny toriteny mahafinaritra be dia misaotra ny ranatojo tamin'ny vavaka fanombohana misaotra nareo rehetra raha mbola sokena amin'irao lanitra Jesosy ka tany tompo venana soamatsara tsika rehetra dia eo neto indray tsika rapitso ariva rapitso alina amin'ny mbola rapitso mbola vola laroby fa rasa be zany seko zany akiradio point radio 1 2 3 4 5 .com afahanao menonjapeo akiradio mandeha andro aman'ala misy totesaky ny adintelo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samy tahin'Andriamanitra taontsika bonne nuit daholo tahin Jesosy daholo rapitso iletsika menona amen